rehefa neva mitana ny firaisana. Atseroantsika ny miakaran'i Jesoa hoe akavanan'Andriamanitra ary mipetraka ny fona mantsika momba antsika manakariva. Ny fikambanana katekomenina no mitarika antsika ho amin'izao fankalazazan'Andriamanitra izao. Mampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 5 atomboka amin'ny andininy 9 ary atsahatra amin'ny andininy 17. Apokalipsy toko 5 ny andininy 9 hatramin'ny 17. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo avoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanatandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy 7n'Andriamanitra nirahana kany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny olona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy loha-volamena feno didikazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao no niendrika haka ny boky sy manotomboka seny, fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotananao n'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ataonao fanjakana sy fisorona aman'Andriamanitra ireo ary manjaka ambony tany izy. Ary nahita aho sady nandrefeo ananjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona. Ary nisany dia alilalina sy arivorivo, nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia miendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy ady sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety an-tany sy any ambany tany, na izay any an-dranomasina, mba amin'izay rehetra ao anatiny,
dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zany akondra ane ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay amen. Ataosika ny hira voalahatra. Andriamanitra rainay eo atolotray ho anao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny saotra sy ny haja ary ny voninahitra fa tsara ianao
ary lehibe sy mahagaga ny fitiavanao anay. Avaozinao anay isan'andro ny famindraponao, ny tantaninao zahay ka tonga eto an-tranonao ankehitriny. Dia rainay sankalazanay tahaka izany koa ianao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anay, fa novonoiny ianao ary ny ranao no nanavotana anay mba hanananay anjara ny amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa vita ny asa-pamonjenao dia niakatra ho any an-danitra ianao hanomana fitoerana ho anay indray, ilay toeram-piadanana mandrakizay. Tsy misy fanehoam-pitiavana lehibe mihoatra noho ny ianao, koa misaotra Jesosy eo. Mivory eto zahay ankehitriny, mankalaza izany andro niakaranao izany, koa mitariha anay tsirairay avy fanay masino, na zahay eto na ireo izay manaraka izao vavaka izao any an-trano, mba hifandray tanteraka aminao Andriamanitra ray zanaka fanay masina tokoa izahay ny amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Dia akambanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay Jesosy, manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Menay fahazao anay ary mamelany akay tahaka namainanay izay meloka taminay. Ary izay fakapanahy manafana ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iaraka hipetraka isika. Ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis 5:10, 9:7 hatramin'ny 4:20. Genesis 5:10, 9:7 hatramin'ny 4:20. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary faharoa amby 20 amby 100 taona ny andro niainan'i Jareda, dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro niainan'i Jareda tao aorian'ny niterahany an'i Enoka dia 700 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'i Jareda dia 220 amby 700 taona, dia maty izy. Ary rehefa 5 amby 20 taona ny andro niainan'i Enoka dia niteraka Metosela izy. Ary niaraka nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka tao aorian'ny niterahany an'i Metosela. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'i Enoka dia 5 amby 20 amby 100 taona. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Mbola hitony fakiteny. Hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko 7, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 11. Izany dia milaza ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny hitondran-tena mendrika ny filazantsara. Koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo
dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saina no ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety amin'ny tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonohy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, faharotona, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafonafonana, lolom-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na baribarianana sy sikitiana, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Luka toko faha-efatra amby roapolo ny andiny faha-dimapolo hatramin'ny faha-telo amby dimapolo. Luka toko faha-efatra amby roapolo andiny faha-dimapolo ka hatsahatra hatramin'ny andiny faha-telo amby dimapolo. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny pitsanganana. Ary Jesosy nitondra azy hatramin'ny Betania dia nanaratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsoaka azy dia miverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo akanjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Ray masina manamasinay amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Kivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola misaotra anao indray izahay satria afaka nandre ny feonao, nandre ny teninao masina. Ankehitriny izahay dia mangataka ny fanahinao masina Tompo mba hanazava izany teninao izany aminay, ary ny mpanomponao hitondra ny hafatrao ihany koa Tompo dia tsy laza fa tsy ny sitraponao irery ihany. Amin'ny anaran-tsoanao ny anaovana izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen.